Pejim-baovao ahafantateraka kosa indray nahazo certificat d'aérodrome avy amin'ny OASI ny serana mpiara-manidina Anosibe. Ny zoma lasa teo no natolotry ny ministry ny fizahantany ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro ho an'ny Italie Générale ADEMA izany certificat izany. Nahazo ny certificat d'aérodrome avy amin'ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale na ny OACI ny seranam-piaramanidina ny Fasenina ao Nosbe. Taratasy izay manamarina fa mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny foto-drafitr'asa sy ny procédure d'exploitation eo anivon'ity seranam-piaramanidina ity. Ny zoma lasa teo no tanterana tany Nosbe ny fanolorana izay certificat d'aérodrome izay. Nasian'ny ministry ny fizahantany ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro resaka teny an-toerana ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina ny Ivato sy Nosbe. Ho an'ny Ivato manokana dia tombanana anomboka amin'ny volana Jolay ny asa ary ao aorian'izay ny any Nosbe. Efa vita moa zany araka ny hitantsika rehetrarehetra ny appel d'offre sy ny amia ary efa ao anatin'ny fanadihadiana na hoe ao anatin'le famaranana an'izay fanadihadiana zay iza no ahazo amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny ADEMA amin'izay fanatsarana ny aéroport rehetrarehetra eto Madagasikara fa indrindrandrindra moa ny Ivato sy ny Nosbe. Raha ny Ivato no resana dia tokony tombana dia ny hoe manomboka ny asa any amin'ny volana Jolay, zany hoe manomboka ny fanatsarana izay volana Jolay izay ny aérogare io sy ny piste. Nosbe dia aoriana kelin'izay dia fa manomboka ihany. Zay zany ny tombatombana mikasika ny fanatsarana ny aéroport. Notsindriny manokana moa fa scénario maromaro no misy mikasika ny concession ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe. Nisy scénario maromaro zany nomen'ny ADEMA satria araka ny teneniny teo izy no mahafantatra hoe ohatra ny ahoana ny partenariat mety aminy. Misy scénario maromaro ka ao anatin'izany scénario zany ohatra hoe dia hoe ny ADEMA mijanona autorité portuaire ao anatin'ny scénario zany. Misy ao anatin'ny scénario hoe tena mpiara-nantoka amin'ny ADEMA le izay olona hitantana ny aéroport io. Betsaka zany ny scénario dia arakaraky ny tolotra sy ny offre omen'le opérateur rehefa avy eo zany no ahafantarana manome an'le point. Raha ohatra ka hoe ho resiny samy rery ny gestion an'io dia efa tsy mety zany zay. Fa ny ADEMA zany nanolotra an'izay scénario zay dia any amin'ny comité d'évaluation zay scénario zay dia jerena miaraka amin'ny ADEMA. Anisan'ny nanamarika ny lanonana ny tanterana tany Nosbe moa ny fisalorana Mari-Boninahim-pirenena Grand Officier de l'Ordre National ny Ampanjaka. Ny Ampanjaka Silny Letara teo dia nanome ny tsodrano amin'ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Nosbe.